fa mifoaza tsara hoe tena misy fotoana koa tsika lasa ohatran'izay tany zay jereo tsara ny tanimbary reny tanimbary any Madagasikara dia jereo tsara ny rehefa tsy misy ny saison tena hoe misy ny saison zay hoe anomanana ny tany misy ny saison zay hoe anangonanao ny voafafy, misy ny saison anangonanao ny zezika, misy ny saison idinana eny tanimbary dia manino avadika amin'ny bangy tena hoe kaikinao avadika amin'ny bangy fa mahalala an'izany hoe avadika amin'ny bangy izany kosa angamba ny labourer la terre ny dikan'izany ry zay mety hoe tsy mahay teny gasy tsara labourer la terre satria manino misy fotoana satria argile ny tanimbary samy mahalala an'izany daholo tsika ny argile raha vao tsy avadika matetika dia manino lasa imperméable ary fony olombelona mora imperméable tena eny kaikinao mila mitandrina ianao indrindra fa ianao zanak'Andriamanitra zay ny zavatra indraindray eritreretintsika hoe za efa manana ny zao za efa zao fantatro zany fa zao ny antom-pisinay zay mampianatra sy pasteur en assemblée takan'izao dia ny amadika vaingy anorotorofo-tsika mihitsiny mba hiverena an'le rano indray miditra hatrany farany any dia lasa miverina miaina indray le tenin'Andriamanitra any ka rehefa misy ny famafazana ny teny dia ianao io lohany amen ianao dia amozato eny za tsy teny 3 sy 9 fa 100 isan-jato aminaran'i Jesosy zay ny anton'ny asiana hoe misy ny fitariana ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra tena hoe kaikinao mila miomana sady mila miomana ianao any an-trano mila miomana koa eto zay tsy maintsy torotoroana mihitsy le fo torotoroana indraindray tsika tsy émotion le izy fa indraindray tena latsaka mihitsy ny ranodelo sy ny ranomaso satria tena lasa taitra andreo hoe tadidiko tokoa le fitiavana voalohany indraindray le fitiavana voalohany indraindray ianao tonga ao fanatrehan'Andriamanitra tsy voatery eto fa any amin'ny toerana misy ianao na hoe mifoha ianao amin'ny alina mivavaka dia fahazarana fotsiny sady manoka ianao Jesosy tsy tondely kely mafatay maso taiza moa ianao le vavaka nataoko teo averina jusqu'au début indray satria maneno tsy ampy le fidirana ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra alleloia ka jereo misy mihitsy zany ny zavatra tsy maintsy hoe iomananao ary tena fiomanana tena takian'Andriamanitra dia hoe iomana hiditra eo amin'ny lampandray zany salamy fahazato psaume 100 misy an'izany indraindray Andriamanitra manome antsika parabola tapitapoka ohatran'izany dia zao parabola voazo teo indray efa nanao momba ny tamboly sy mivoana fafy sy ny karazantsika fa iny zao hafa indray hoe mila mitandra antsika fa ny argile lasa compacte be rehefa lasa mafy be iny vao tsy angadiana matetika aty zao dia hitantsika tsara mihitsy rehefa pendant l'hiver zafady tsisy mamboly blé zany fa maneno avadika zareo mibainga dia avelany mihitsiny lasa glacé le tany dia mamono microbe dia avy eo iny rehefa mitsonga aveo le glace dia lasa mamelona an'le tany indray lasa any amintsika ny hoe tsy maintsy dorana sy ny karazan'izany satria lasa maimaika be tia azo voly foana dia lasa iny avokatry le dorana foana lasa potika maty le tany ny farany fa jereo le intelligence ny olona aty ilaina le intelligence tena kaikinao ilaina ny fisainana ilaina ny fahalalana satria zareo tsy mba ohatrany satria zareo manana tanjona takiana hoe mamoky olona be tabe mihoatra noho ny any Madagasikara ny eto France dia tsy maintsy zavatra cyclique tsara tsy misy rigueur foana dia jereo tsara ny rehefa mandeha amin'ireny tamboly reny fa misy fotoana anao tonga dia jaune be tapika izany daholo le izy dia gaga ireo hoe way tsara be zany blé zany misy fotoana le izy mivadika daholo le tany iny le saison tsy maintsy arahana ka ny fona koa misy saison misy fotoana ianao tsy maintsy misy fotoana ianao tsy tenenina foana hoe bénédiction fa misy fotoana koa anao mba kapohana kely satria ao anatin'iny Andriamanitra manorotoro fonao mba hiverenanao amin'le fitiavanao voalohany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany anao tena misy na ny tenanao ary Andriamanitra mitaky fa na ny tenanao koa ary tokony mitaky hoe tena tsy maintsy miovana mivoaka azy tsy maintsy misy zavatra azoko angamba mivoaka eto tadidio tsara fa tsika reto anie zao raha tonga teto
sady nandany transportsika nandany heritsika nandany fotoantsika sy ny karazana dikan'izay izy mivora ohatra ka tsy mahazo niny jelotsany akaikinao ianao ihany vomafy ka mba ho benefika tsara ny fanatrehan'Andriamanitra tena miteny anareo any an-trano dia miomana hoe tsy maintsy miova raha école de solution androany zay foana ny tenentsika tenendrany eo akaikinao aloha fampatsiahiva aza miandry misy olana hoe vo tonga amin'ny école de solution marina le zany fantatrao tsara mihitsy fa ny olona ndraindray rehefa misy olona ndraindray kahidy be dia rehefa sendra olana izy zay vao mandodombaravara dia manio izy ny olona tsy fantatro ianao tsy haiko ianao ary tamin'izany ilan'izao nakarapoko ao mivaravara ianao zany na am'izao tontolo zao aby misy an'izay fihetsika izay tadidio tsara za akory tsy miteny Andriamanitra manakarapoka varavarana Andriamanitra manokatra foana fa tsy alohantsika ave tonga dia miomana dia amin'izay rehefa vao mitady miala vany Satana dia tonga dia izy tsika efa voasoratra hoe dia avoakanao ny verset biblika rehetra satria velona ao anatinao le teny satria anao niomana efa tena bianao cré tsara bianao racine tsy maintsy misy vokatra amen androantsika dia hijery fahasoavana anankiray ao amin'ny 1 Corinthiens 12 1 Corinthiens 12 miresaka momba ny don du Saint-Esprit tsy ataontsika daholo akory izy rehetra fa anazavanareo apiditra anareo miresaka momba ny don satria ny don dia tena ilain'ny eglizy ny don satria tsotra fotsiny ny eglizy n'Andriamanitra dia mila hery avy amin'ny fanahy masina mila ny fahasoavan'Andriamanitra mba hampiavaka azy ny antony anarantsika sy andraisantsika ny rehetra reo noty satria te hiavaka tsika ny amin'izay toerana misy antsika marina ve zany ianao zao raha ohatra hoe raha ohatra raisiko fotsiny ohatrany resantsika matetika ohatrany guérison foana raisitsika ohatra raha ohatra ka misy épidémie anaretina ka raha hitovy ihany ny fiatrehanao laza zanak'Andriamanitra sy ny ohatra raisitsika silamo sy ny gentilisy dia inona zany mahasamihafa anao sy amin'ireny olona ireny azonareo re izy fa ny antony anasivan'Andriamanitra ny sekoly tahaka an'izao dia tsotra fotsiny tiany ianao hiavaka sady anam-piainana fihavana miaraka aminy raha izay sy mandray andraiky fa tahaka ny Jesosy amin'ny hafa zany hoe raha misy marary ny hafa dia Jesosy tsy nahataty mihitsy Jesosy tsy naharary mihitsy tena akaikinao Jesosy tsy naharary mihitsy tsy afaka moa taty Hortense androany fa tany nandalo tany an-trano izy tamin'ny lahady dia nijoro vavolombelona hoe zavatra nagago izy fa adiniko nijoro vavolombelona ozy izy tamin'ny sabotsy fa amin'ny sabotserina izy nytao tokony tonga eto satria miasa izy sabotsy androany dia ozy izy hatramin'izay nidirako tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy tsy naharary tsony azaho mahafantatra sy mahita fa misy olona koa ohatran'izany marina le izy satria fanatrehan'Andriamanitra le izy tena akaikinao hoe tsy maintsy misy azo satria dadako taiza misy an'izany hoe miditra vany Joshua dia miraraka ny lelony dia mabotsina be ohatr'izany masony dia marary ny tonga dia miditra ao amin'ny dadany izy dia tsy karakarain'ny dadany tena ozy izy nareo tia koa tena ray tsisy ilavana azy mihitsy salamaka fa zao satria za dady dia onja ny foko dia bataiko izy dia sasako ny masony sasako amin'ny sérum dia asiako ny lelony troako ny lelony dia ampanaoviko akanjo mafana izy karakaraiko izy satria zanako dia tsy avoakako ny trano izy raha tsy maneno raha tsy salama tsy tahaky ny diranao teto ny voanao eto amin'anaran'i Jesosy satria toriana eto marina anafaka anao tsy andevy tsy andevy tsony ianao manomboka androany tena miteny ianao amin'anaran'i Jesosy fa raha milina izay tenin'Andriamanitra eto ianao dia tsy andevy tsony ianao zay hoe tsy tambolombolen'ny fampianarana gauche droite tsony tsy hitatsony fa ohatrany makary dia ohatrany makary mahatonga ny olona raisinoty ty mba hampianaranareo ny hafa mahatonga ny olona mitady hery hafa ohatry ny herin'Andriamanitra na dia milaza fa kristianina ry izy satria ny zanak'Andriamanitra tsy maneho an'le herin'Andriamanitra mihitsy tsy maneho averika any tsy maneho tsy hita mihitsy le endrik'Andriamanitra le pehan'Andriamanitra tsy hita aminao fa raha misy stress ao anatin'ny entreprise dia mianao koa mi stress dia izy ny olona hoe tsy hita
mahatonga ny olona mitady hery hafa. Betabeta ny olona manana problème ny any Madagasikara zao raisiko. Isy fotoana zao mipapako nanana problème atao amin'ny société. Milaza izy, mitondra aminay mivavaka izy tamin'izay mbola kely zany, mitondra anay mivavaka izy isan-kalahady. Dia problème satria ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana dia tsy mahalala izay tokony ataony izy. Lasa izay mankary amin'ny bout de piste. Mety misy mahafantatra n'izy koa ngamba. Lasa mankany amin'ny bout de piste izy amaky izy inona ny alehany dia tamin'ny voalohany tamin'ny voaletiny tamin'ny voalohany dia inona ho ny alehantsika aty dia andao fotsiny ozy izy dia mijana teo ambody mihitsy izay dia mividy anakisoa ray kilao izy dia mividy akoho anankiray. Dia efa azokazoka hatraina hoe misy zavatra bizarre zany mbola tsy mivavaka mbola tsy nitsinina tamin'izany. 15 ans tany avy, 13-15 ans teo avy. Dia tonga tany amin'ny bout de piste dia nisy rangana indray dia lasa nalainy ilay rangana ilay akoho dia nalainy ilay hena dia nandrimbiana kely ohatry ny nanao masikita kely izy dia ny 990 grammes mikilapy tsara anazy dia ilay 10 grammes nomodina ataotao masikita dia hoe andeha hanao sorona any amin'ny dadarabe zany tiako teneny io. Dia ilay akoho ilay tainy dia ilay rano nalaina dia ilay nofony any ambilany c'est sûr dia lasa amin'izay niokohoka tery amin'ilay hazo tery. Hitanao izay ilay olana no tsy fisian'ny fahalalana dia lasa mananao foana. Tena akaikinao raha vao tsy mahalala ny tokony ataonao ianao dia manaonao foana. Ka ny antony ministera tahaka izao tsy tsika rery ilay izy fa be dia be ny ministera tahaka izao mampianatra antsika mihitsy mba handray andraikitra aneo an'ilay zanak'Andriamanitra, aneo an'ilay herin'Andriamanitra. Ka anisan'izany zao androany misy don ampianarina antsika, le don de la parole de sagesse no omena antsika androany. Misokafo ny fonao mba handraisanao anazy. Ohatra izy ny ten'Andriamanitra ny Jacques 5 hoe zay mangataka aminy izy dia maneno omeny maimaim-pona. Ka mahaiza mangataka tena akaikinao mifatoa tsara dia mangataka. Fa amin'ny finoana hoe ny azona ny fahasoavan'Andriamanitra. Amin'ny finoana averikana tsy misy azona sitraka aminy izy raha tsy mino mahafantatra aloha fa misy izy dia mandray am-pinoana. Hébreu 11:1 sy Hébreu 11:6 misy an'izany. Fantatrao zany tena akaikinao fantatrao zany fa mety mbola tsy hainao nampiasa azy. Fa ny antom-pisika eto androany miaktive an'izay finoanao izay hoe rehefa misy teny latsaka dia ho ampiasainao ilay izy eo amin'ny fiainanao. Raha ny sagesse fotsiny ilay sara ao anatin'ny sagesse ny eto ambonin'ny tany dia mijanona eo amin'ilay sagesse le naturel. Io moa ilay sagesse naturelle. Io ilay fahendrena napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny olona tsirairay avy. Fa anjaran'ny olona mikolokolo azy takina finoana dia anjaran'ny olona manolotra azy amin'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra mampitombo azy sy ampiasany ianao mba hanampy ny hafa ihany koa. Ny sagesse ao anatin'ny grika amin'ny teny grika dia hoe sophia. Dia ny filozofia moa izy dia manino la voie de la sagesse ozy izy. Kanefa zany mihitsy ilay izy tena akaikinao tsy zany mihitsy. Tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy ny filozofia. Fa satria mianatra sy méditer momba ny sagesse du ce monde izy dia rehefa mijoro anatrehan'ny olon-tsotra izy satria ringana ny olona no tsy fisian'ny fahalalana. Izy mitokana mianatra momba ny filozofia dia manino loatra miavaka be izy loatra ny olon-kendry be. Ka na ny kristiana hitako ny mandehandeha any anaty Facebook ihany milaza fa kristiana nefa ny avy eo ny zavatra diffusé zavatra ny teny Dalai Lama. Zako zao tonga dia tsika mihitsy hoe fahadosoana tsy izy ireny satria dia ka ny olona ilay pastera afaka miteny amin'ny olon-drehetra ny Andriamanitra hoe tsia. Non, pas tout le temps. Fa misy ny fahendrena sandoka mba hisotomana anao hiala amin'ilay ten'Andriamanitra velona. Dia rehefa rany ianao rehefa mahatoky an'iny eo rehefa rany ianao lasa Dalai Lama 2. Lasa mandany Kristy ianao hoe tena diso mihitsy ny Kristy. Mboloa ianao raha vao manaiky an'ilay izy zany ka tadidio reny fa vona fafy teneny akaikinao reny ilay vonina dratry. Ka raha vao kolokoloanao hoe ohatran'ny tsara tadidio tsara fa mivona hijatra ane sy ny blé dia maninona izy Jesosy mitovitovy ny endriny am-boalohany. Tsy hitanao mihitsy ny mahasamihafa azy raha tsy rehefa maninona misampana amin'izay izy dia zay vao tonga saina anao hoe tena tsy izay mihitsy ny namafy an'io. Tsy izany hoe ilay ao anatin'ilay parabolan'i Jesosy hoe tena tsy izay mihitsy ny nanao an'io fa maninona tsy tamin'ny voalohany tonga dia hitany hoe tompotompo dia mbola kely mbola tsy mivoaka ilay graine tonga dia nisorona fa efa mivoaka ilay blé mivoaka ilay ivre zay vao hitan'ilay mpanompo ilay izy zay vao hitan'ny tompo koa ilay izy dia izy hoe ndao amin'izay tapahana efa trop tard. Ka tandremo so trop tard fa androany misy zavatra tsy maintsy tapahana.
ka zany Sophia zay dia ozy izy hoe en français izy hoe concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu. Comportement zany ny sagesse aty ivelantsika dia mety hoe endry iny indraindray ny tsara momba ny fietsika fotsiny, indraindray le midalila mamody manoatra zao ny tanany dia endry fa tsy hainao koa inona ny zavatra sainitsainy io mifona tsy mitsara azy fa diso le izy satria tsy fantako fa tsy fanan'Andriamanitra satria raha fanan'Andriamanitra manala azo anatin'ny fiankofana eo amban'le idola tsy hoe Bouddha tsotra be le izy tsotra be. Ny hindoisme koa manana an'izany hoe sagesse zany, ny islam koa manana, ny religion manana an'izany daholo, tena kaikinao manana daholo fa misafidiana ianao ny avy amin'Andriamanitra hoe ao anatin'ny olona dia manana an'izay fahendrena zay na tsika eto azy zao dia samy manana ny fahendrena na level n'izay fahendrena zay fa fahendrena naturel ao io misy zao ny fahendrena napetrak'Andriamanitra ao aminay mivady amin'ny fitaizanan'io zazy io dia nareo raha mijery an'ilay izy ohatry ny tsy fahendrena zany fanomezana bombo zany ozy izy na ohatra dia nefa izay mahita an'izy fahendrena dia eo zao dia efa misy fahendrena mifampitapo dia izy ary zany le fahendrena zay le fahendrena arano fotsiny zay mba dirigena ny monde fotsiny zay kanefa ny olona mieritreritra be mihitsy ao anatin'iny hoe iny fahendrena iny dia anakarany lanitra ihany keo tena kaikinao diso. Ésaïe 11.2 Ésaïe 11.2 Ésaïe 11.2 dia miteny izao ny tenin'Andriamanitra Ésaïe 11 verset 2 naran'Jesosy et l'esprit du Seigneur reposera sur lui, l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, de puissance, l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu, crainte du Seigneur. Hitantsika ao le esprit de sagesse. Io esprit de sagesse io hatramin'ny Ancien Testament dia nomeny mba hanaovan'Andriamanitra tamin'ny voalohany aloha resaka asa soa. Tsy le asa soa teneniko tsy resaka ré social fa asa zay tian'Andriamanitra ho tanterahanao anatin'ny hoe tena tanteraka araka ny programmen'Andriamanitra. Ohatra zao ohatra Exode 31 raha izy Exode 31 verset 3-5 Exode 31 verset 3-5 dia Andriamanitra rehefa naniraka ny Mosesy izy hoe anamboatra ny tabernacle ozy anamboatra ny tabernakely dia zao dia ozy izy alefako ozy izy ny esprit amina quelques ouvriers mba anatanterahndreo asa tsara irréprochable tena hoe irréprochable ny fahendrena omen'Andriamanitra zany amin'ny resaka marina le grika teo le Sophia teo comportement fanatanterahana asa tsara dia avy amin'ny esprit de Dieu le izy. Exode 31 verset 3-5 naran'i Jesosy Andriamanitra no miteny je les remplis de l'esprit de Dieu de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Mazava be zany. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, nomeny anazy tena ny fahendrena sy ny fahalalana, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres et enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Zay le fahendrena omeny fanahy masina zay. Ary afaka omenonao zay. Amin'ny asanao dia tadidio foana. Zay zao dia efa ao anatin'ny école de solution tsika tena kaikinao hoe école de solution. Ao anatin'ny école de solution tsika fa omen'Andriamanitra anao zay sagesse zay mba hiavanao any amin'ny asanao. Na be da be ary mitovy ao anatin'ny manana collègue be da be anao fa miavaka ianao. Tsy fanamboniana morale le izy fa fahafantaranao ny toetranao, ny identité anao sy ny fanahy zay napetrak'Andriamanitra ao anatinao. Dia hoy izy Paul Mahatsia Timothée hoe tadidio fa tsy fanahosana ao anatinao fa fanahy mahery. Dikan'izay fanahy mahery zay fanahy miavaka. Fanahy miavaka. Ho an'ireo zay mbola tsy mahay. Exode 31 verset 3-5 io fanahy mahery io dia tsy misy matohatra azy na ny esprit rehetra ao ny enfer azy. Esprit malin ny anaran'ireny fetsy tena hoe fetsy. Esprit avy amin'ny satana dia fetsy. Ny amin'ny hoe fetsy zay ny amin'ny hoe mahafetsy azy zay ny amin'ny hoe mahafetsy azy zay dia jereo tsara fa iny misy fitaka ao ambadika tena kaikinao hoe misy fitaka. Misy fitaka zany hoe satana nefa ny raha mandefa esprit malin dia inona ny tanjony mamitaka. Tenena kaikinao hoe mamitaka. Zany hoe manatanjona izy
mijery manatona anao izy amin'ny fasy hafa dia inona ny ataony eo ambadika ao zavatra hafa mihitsiny. Amen. Ao tsika concentré tsara tsika. Dia jereo ny Job 12:13. Job 12:13. Job 12:13. Job 12:13. Dia zao ny voateny eo: en Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Aza mba mitaditady fahendrena, fahalalana sy fahasoavana any amin'ny Andriamanitra hafa zany fa Andriamanitra rery ihany ny tompony. Satria avy amin'ny fanahiny rery ihany, ny fanahiny dia izy mivoaka dia ataony ao anatinao. Dia izy Jesosy rehefa ny fanahy kosa izy no ampidiniko ao anatinareo, miao aminareo mandrakariva izy ary ho ao anatinareo. Dikan'izay izay zavatra fahendrena atao anatin'i Jesosy dia fahendrena afaka ampiasainao ihany koa amin'ny fiainanao andavanandro. Dia mampiavaka. Hitanao, ny antony amezan'Andriamanitra fanahy fahendrena ohatra hoe fanahy fahendrena ny resantsika tahaka an'izany dia inona ny antony? Mba hiavahanao mihitsiny, isotomanao olona takinement iny, isotomanao ny olona hoe fataky ny ahoana kory ty olona ity. Dia lasa mitarika ny olona ianao ho any amin'Andriamanitra velona, satria ianao koa lasa hitarika ny olona, lasa ohatry ny andrembizana ianao tena marina, isotomana le olona ho any amin'Andriamanitra velona afantatra an'Andriamanitra. Tant que tsy manana an'izay reflet zay tsika dia mila mieritreritra. Mila mieritreritra. Reo vao tsy hitan'ny olona mihitsy zany izay zavatra izay eo amin'ny fiainanao dia katsao mandrakariva foana ny tavany isan'andro fa tsy maintsy miova hoe tsy maintsy miova amboary a Jesosy ho tonga tahaka anao dia hanamboatra anao tokoa izy. Tsika anie tsy tonga dia tahaka ny ohatr'izao e. Za zao tsy nandalo an'izany hoe école biblique zany fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahato izao aho. Izy ny tonga dia mibitsika dia mampianatra ko inona ny azoko atao, ampiasaiko izy dia nahita vokatra dia zaraiko aminareo ilay izy dia misy mahita vokatra. Zoko vaolombelona zao hitanton René zao indray mandeha izy hoe nisy olona atao aminy mpiara-miasa aminy, ino moa ny anaran'ilay arety? Filibity. Dia ngeza be ozy izy nitongotry le vazana aminy. Dia hoy izy ahoana ny atao ozy izy fa mitory amin'ny foana ozy izy, mitory amin'ny foana dia tena niteneny mihitsy any efa rano hoe ate izy. Io tonton René afaka notaninareo. Dia hoy za dia tia ny tanase nametrahana tanana ny tanany ndany ny apetrao dia mivavaha ampiasao, nampiasainy le izy izy ho vavolombelona, tsy ho vavolombelona izy, sitana le rangahy. Le tongotra ngeza loatrany hoe lasa niainy dia lasa tafiditra anaty pataloha tsotra. Ny tena naiky mivavaka izy anontany. Lazay fa velao Andriamanitra ikarakara fony amen. Fa avy amin'Andriamanitra izy miveritsika. Proverbe 3 jereo indray. Ianao zany rehefa misy zavatra azonao amin'ny sekoly dia ampiasao e. Tsy ahita fafinaretana ianao raha vao tsy mampiasa azy. Raisiko fotsiny ohatra tonton René fa mitsika manao an'izy daholo e. Proverbe 3, 19 à 20. Proverbe 3, verset 19 à 20. C'est le comportement d'Andriamanitra. Peut-être izy zao tsy resaka ny teny na inona fa les comportements zao no resahany eto. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Zany, Jérémie 10, 12. Mbola miteny izany indray izy amin'ny vava amin'ny mpaminany. Jérémie 10, verset 12. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Amen. Fa androantsika tsy jerin'izay le fahalalana zay hoe manao zavatra tsara. Fa iny les paroles de sagesse dans un Saint-Esprit le izy. 1 Corinthiens 12, 1 hoe vakio aloha vetivety. 1 Corinthiens 12, verset 1. 1 Corinthiens 12, Corinthiana voalohany, toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy voalohany. 1 Corinthiens 12, verset 1. Dia zao miteny Paul rehefa tonga tao Corinthe izy maintenant. Concernant les dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Tsy tia zany tsika tsy hitoetra ao anatin'le tsy fahampiany fahalalana mihitsiny. Ary tsy tatin'Andriamanitra mihitsy ny zanany a mitoetra ao anatin'ny tsy fahampiany fahalalana. Tena kaikanao tsy tatiny. Tsy tatiny tsika. Dia ohatra izy Jesosy, alizany miverina foana e. Jean 14:26, inona ny teneny? Alefako izy le fanampananatra. Izy nilaza anareo no avy ampianatra anareo sy amerina anareo izay efa teny nolazaiko.
izy zany Saint Esprit professeur atsika. Ianao zany rehefa miaraka amin'ny Saint Esprit na mpianatra ianao a na zanaka ianao na mpiasa ianao dia miteny ianao fa ampianariny mihitsy ianao pazapah mihitsy ampianariny fa mila manana etaeta kosa koa anao. Rehefa activena ny foantsika ao anatina sekoly tahaka an'izao dia mba manana fahatakarana hoe rehefa matoa zany toriana latsaka androany ty teny ity dia hiasa Andriamanitra androany dia androany. Teneny akaikinao akio mihitsy ny masonao e dia teneny tenanao Andriamanitra ny androany ny Andriamanitra. Amen. Any amin'ny apokalypsa chapitre 1 verset 8 angamba izy miteny an'izay tsy diso. Je suis ozy izy jereo hoe vetivetika azafady fa toy izy ko aloha raisonao tsy te ny ignorant na ny olona tsy manam-pahalalana dia tsy afaka miopere na tsy afaka manao zavatra tokony ataony izy. Raha ohatra zany ka ignorant ny olona anankiray dia mijanona amin'ny toerana anankiray izy dia lasa maneno lasa tongavany paresseux izy. Lasa tongavany paresseux izy. Vakiko le Apocalypse 1:8 aminaran'i Jesosy koa izy. Je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Zavatra voateny voalohany ao celui qui est midika an'izay présent, tena hoe présent. Ka androany dia mbola miteny amintsika Andriamanitra fa izy io Dieu présent io amin'ity sabotsy androany ity zany école de solution dia présent izy. Anano zany izay fahatakarana hoe présent izy. Dia oetoeto les problème na problème ny hafa dia ho hitanao tsara le izy, hitanao le vokatra dia ianao le mijoro vavolombelona. Ianao ny tsy afaka hijoro vavolombelona amin'ny zavatra tsy ataonao kosa izy. Aza mieritreritra mihitsy fantatry fa Andriamanitra manao an'le asa fa misy zavatra takina eny aminao finono ny anaran'le izy. Hébreu 11:6 raisonao Hébreu 11:6 tsy mahita sitraka amin'Andriamanitra ianao raha tsy misy aloha izy hoe raha tsy mino aloha fa misy izy aloha. Dia faharoa manino dia mazoto mitady azo izy. Karaha antsika zao raha mbola tsisy vokatra amintsika tsisy temany azy ianao mihitsy ny sao dia fitadiavanao amin'Andriamanitra mitanjonao mihitsy ny sao dia diso tanjony ianao. Sao dia mbola momba ny tenanao fa tsy mitady an'Andriamanitra tokoa zany ianao. Dia lasa ohatrany hoe tsisy zavatra miova mihitsy eo amin'ny fiainanao. Nefa en fin de compte Andriamanitra efa miasa efa mikasika any amin'ny système rehetra, any amin'ny situation rehetra na famille na asa na any efa mandamina rehetrarehetra izy fa mila mitsofoka bebe kokoa tsika, mila mitady ny tava bebe kokoa tsika mba hahafahany miasa. Amen. Ny olona ignorant koa dia raisonao dia dominer an'izay manana connaissance foana. Jereo zao ny fotsy ohatrany hoe fotsy foana ny manana connaissance. Disaka vao midina ny avion izy dia tonga dia alors ça va patron hozy izy mainty satria maneno hita eny amin'ny endriny mihitsy hoe manana connaissance tsy resaka lokona fotsy fa tonga dia hita le connaissance miariary foana le connaissance. Dia inona ny ataon'le G8 sy G20 zao ataony mihitsy izay tsy anaparitahana connaissance na dia connaissance eto ambony tany ary tsy avelany mihitsy izay aparitahana azy any amin'ny ohatra hoe Afrika sy ny any amin'ilay partie Australie ambanimbany ireny satria maneno satria rehefa vao mitombo ny connaissance dia tsy afaka mihinana intsony izy, tsy afaka mitsetsitra intsony izy. Jereo tsara raha ny fomba fahaizana fianarana aty ve no entina any amin'ny tanàna tokony zavatra faible zany. Tsika indraindray mametsiny gouvernementa sy ny karazana. Oui, bien sûr misy andraikitra tokony raisiny zareo fa ny tena maro no ambadika le izy le pays milaza fa mandroso ireo mihitsy ny manery an'izy mba tsy hananany afrikana sy ny pays sasatsasany connaissance satria tsy afaka lalaovy intsony, tsy afaka hanaovana izy ety intsony. Ohatra zao ohatra tany amin'ny 2007 nanomboka 2007 tany hoe nanomboka lasa mitombo be na amin'ny Canadiana na fantatra hoe lasa ohatry ny korina aty amin'ny sud dia anisan'izany nandalo ao Madagasikara ny resaka hoe pétrole lasa nidina be aty amin'ny sud atao le hémisphère sud. Dia inona nataon'ny Canadiana nidina zareo dia nanampy tamby hoe mba hanao forage offshore sy onshore. Dia inona nataon'ny Frantsay eto Frantsa fa sahako miteny an'le izy tsy nanaiky izy raha tsy azo total le marché dia nody fotsiny Canadiana tsy nahazo.
dia voazo le izy tsisy resaka tsony momba politika a Madagasikara satria fa tafapetraka indray total mandritra ny 99 ans pendant 99 ans zany dia maneno calmos indray ro total satria izy mitoetra sy manapaka ao dia tsisy resaka mihitsy jereo nefa ny solika any amin'ny tanàna tsy miaina tena kaikinao tsy miaina inona ny anton'le tsy fianana zay zavatra zay dia anao zany tsy maintsy miova ianao minaran'i Jesosy tsy maintsy miova ianao minaran'i Jesosy ny ignorant koa dia inona ny zavatra mitranga azy fahatelo écartena foana izy tena kaikinao hoe écartena le écartena zany le roany rehefa mivory zao zalahy le mambombony tsy mba invitena mihitsy Madagasikara satria ohatry hoe ignorance zareo fa hainao hitedavina anao aminaran'i Jesosy rehefa mandray fahendren'Andriamanitra anao dia mbola tedavina antanina ny hevitrao zay mihitsy tonga dia azonareo le izy ohatran'izany Daniela sy Mesaka sy Abednego lasa mifampitedavana trany Jerosalema mba hoentinao ho Babilona satria miavaka loatra amin'ny fisainany zalahy miavaka loatra ianao mety tsy resaka esclavage nitondrananao avy Madagasikara fa ilain'ny Frantsa ianao séjour ary matoa anao ilain'ny Frantsa anandratra anao Andriamanitra tahaka nanandratany amin'ny Josepha ny olona manana connaissance dia précieux be dia karakaraina be lasa tonga voatao azy noho ny fahendrena ananany sy noho ny connaissance ananany dia lasa voatao azy izy raha izy no faharoa en Corinthiens 12 teo nolaizitsika dia ozy izy hoe pour l'utilité commune de l'église ny don surnaturel de Dieu zany dia pour l'utilité commune l'église tsy natao hisehonao sy hampifavahana ny taty Colombe ohatra na itonton rija ohatra tsy za mihitsy ny tanjon'Andriamanitra tsy tia hoe asandratry ianina bebe kokoa no ianina fa omeny tanana ndray meny loha ndray miara-miasa ny tanana miasa ny tanana mibango volo dia tsara tarehy be le loha ny tanana koa nefa raha tsy mibaiko ny loha tsy afaka miasa izy mila mifandray misy ifandraisana fa alohan'ny zavatra rehetra hidirantsika amin'ity don dia ozy izy Paul 1 Corinthiens 14:1 ainsi ozy izy recherchez avant tout l'amour recherchez avant tout zay alohan'ny zavatra rehetra dia izao mangatah aloha fitiavana raha vao tombontsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra voalohany indrindra dia angatao ny fitiavana meno ny fiainanao sy ampitobaka ao amin'ny fiainanao narapiazan'ny olona raha vao miditra ao anatiny hoe monde resaka hoe évangélika dia tonga dia ao anatin'ny sainy voaloha dia bénédiction foana bénédiction d'Abraham foana bien sûr anaraka anao le izy Romains 8 verset 32 raha ny janany latokana ary omeny fa tsy anaraka anao fa ozy zavatra rehetra tsy omenanao zavatra rehetra bien sûr fa matetika dintsika Matthieu 6:33 katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia anampy anao ny zavatra rehetra fanampiana ny zavatra rehetra tena kaikinao fanampiany reny fa tsy katsahana samihafa zany ny fikatsahana dia tena micherche zany ianao micherche à tout prix ianao azonao fa nin'izao tontolo izao ny anazy reny ny katsahana mihitsy ny ahatonga zanaka reny tsy mampitovy antsika amin'izao tontolo izao tsika mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia manampy antsika ny hareny raha raisy kotsiny zao resaka momba ny sagesse Salomon inona ny zavatra nataony tsy nangataka momba ny hareny izy fantatsika tsara fa ny hareny Davida dia nangonony dia nalefa ny anamboarana ny temple de Jérusalem zany hoe ny lovan'ny Salomon dia tena zéro mihitsy tsy nangataka hareny izy hoe za kosa hoe ry Andriamanitra dia tena débuté zéro fa inona ny zavatra nangatany meo fahendrena hitondrako ny olonao un chronique misy an'izany un chronique chapitre 1er vaky ray manontolo fa lava be ohatra ka hitika amin'izay tika lava be le izy fa meo an fahendrenao izy hitatranako ny olonao satria hitany hoe be loatra fa avant tout rechercher l'amour 1 Corinthiens 14:1 mba tonga reo don reo misopérer sy mifonctionner parfaitement anatin'ny assemblée tahaka izao dia iny misy ny fitiavana aloha ny angatahana firaisampo firaisan-tsaina firaisam-panahy tsika izay ny olona miexercer don tsy misy fitiavana dia lasa orgueilleux lasa miavinavina lasa fanfaron lasa mihevitry ny tenany hoe raha tsy eo izy dia tsy vita nefa don le izy fanomezam-pahasoavana le izy tsy noho ianao le izy ary tsy hoanao le izy
fa ho an'ny utilité commune ny église de Christ, ho an'ny assemblée de Dieu sy ho an'izy fisotomana ny olona zao toy zao mba ho ao anatin'ny valan'i Jesosy Kristy tompo. Tahaka ny ohatrany hoe ianao zany lasa mividinao mpiandry-ondry dia mimena tehana, dia anjaranao no mikapoka ny ondry sasan'le ondry mania hoe midira kapohanao izy dia mena sakafo koa ianao hiampatena azy dia miditra izy ao amin'ny enclos. Fa raha ohatra ianao ka hizestiavanao le don, tena kaikinao raha hizestiavanao le don dia orgueilleux ianao zay hoe ozy izy Jesosy zay rehefa vitanareo ny zavatra nampandrahana nataoko ozy izy dia manino ndana mandoalikaina ny tenena hoe mpanon tsy mahasoa, serviteur inutile. Zay fahatsapahanao zay dia zay misy isika zay le hira ataontsika foana ataontsika amin'ny farany hoe vase d'argile, tsika vase d'argile fotsiny, zavatra vititsika fa fenon'ny trésor, fenon'ny fahasoavana. Dia ino no raisiny ampiasainy ameriny hafa ihany keo. Ho ianao io zany rehefa hiranao tadidio ary voalohany indrindra fa ny don dia tsy atsika, teneny hoe tsy atsika. Ny don nefa ny dénomena le izy, ny don rehetra dia avy amin'ny Saint-Esprit. Fa ny serviteur raisinao dia ny serviteur peu importe izy na apôtre izy na professeur docteur izy na prophète izy na enseignant izy na pasteur dia miactive fotsiny selon an'le besoin an'Andriamanitra ny église. Activeny mpanompon'Andriamanitra le izy activen'Andriamanitra amin'ny alalan'le mpanompony le izy activeny zay don zay dia lasa miasa. Dia misy fotoana tsika hoe za tsy nanana an'izao taloha dia ankehitriny le izy lasa miasa eo amin'ny fiainana. Ahoana nahatonga le izy amin'ny alalan'ny imposition des mains. 2 Timothée 1:6. 2 Timothée 1:6 dia mizara nyzany tsara mihitsy Paul izy. C'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est entend par l'imposition des mains. Ranimer le don de grâce, les dons zany efa ao fa ny ranimena le izy amin'ny imposition des mains. Tahaka lakile zany le tanan'ny mpanompon'Andriamanitra mametra tanana aminao io. Kaza mba jereo tsara dinio tsara efa mezam-pahasoavan'le mpanompon'Andriamanitra ka rehefa mametra tanana izy aza mieritreritra mihitsy azo fanahy maloto fahasoavana tahaka ny lakile, tahaka ny empreinten'Andriamanitra, tahaka ny connexion, tahaka ny ohatrany hoe wifi anankiray ny mipetaka tonga dia mahazo ny anjaranao koa ianao. Fa raha voalavinao hoe tsy miditra any aminao koa le izy. Nisy taona tamin'ny Pentecôte 2000 firy le nisy tany Pantin 2009 2010 Pentecôte 2010 dia zavatra tsy nampozina mihitsy ny nataon'ny fanamasina. Dia nivavaka teo zay ankizy raiky amby folo teo zay dia nivavaka teo dia nametra tanana tonga dia manifeste teo daholo le don anatin'ny le don fanahy masina. Misy tsy le don sivileta fa misy miteniteny fantatra, misy mitomany, misy mibebaka, dia misy anankiray zay misy mipitika, misy mianjera. Dia misy anankiray zay nametrary tanana izy dia tonga dia mivandravandrany be dia tsy teny anarana tonga dia mivandravandrany be dia nitsiketsika be teo izy. Dia rehefa taty amin'ny farany dia rehefa tamin'ny farany dia natsoka izy hoe fa nisy inona fa dia izy tena toeriko izy le izy fa nisy zavatra anakiditra tao aminy. Tena kaikinao mila mitandrina ianao. Ny fanahy masina zany tena te ampitonga te ameno azy tamin'izay dia nilaviny le izy. Nitsorony mihitsy le izy hoe nilaviko le izy. Dia tateo aoriana vao fantatra hoe aiza manana problème resaka spirituel zany le raha namana io. Zay resaka hafa fa ndiko tenina fotsiny hoe amin'le imposition des mains de la clé. Teny hoe la clé. Raisindray avy miverenany amin'ny 1 Corinthiens 12 verset 4-8 zay ilazany Paul momba an'ity parole de sagesse ty. 1 Corinthiens 12 verset 4-8 anaran'i Jesosy. Or, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le opéré ao anatin'ny église ity mba tonga ny église tena matanjaka tsy mila aidiny zao toy zao fa miankina amin'Andriamanitra. Verset 5, il y a différence d'administration, d'un ministère, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui œuvre tout en tous. Mais la manifestation de l'esprit est donnée, est donnée. Nomena mihitsy le zany hoe nomeny fanahy masina io amin'ny olona anankiray izay antsoina hoe mpino. Tena hoe kaikinao mpino membre ny église zany, membre ny assemblée, nomen'Andriamanitra ary afaka omeny anao io zavatra io. Omeny.
est donné aux à chaque homme, à chaque croyant, dit qu'il y a eu, verset 7 et 1, mais la manifestation de l'esprit est donnée à chaque homme, à chaque croyant, pour profiter à tous. C'est l'izy. Raha omeny zavatra ianao pour le profit de tous. Raha omeny zavatra taontaon pour le profit de tous, satria mahazo anao dia lasa, mahazo anao dia lasa, mahazo anao dia lasa. Fa mahazo anao dia manome amin'ny hafa, mahazo anao dia manaparitaka foana. Zay zany tena fatanjon'Andriamanitra sy fomba fiasan'Andriamanitra hatrizay mihitsy zay mandrava tongany eny amin'ny raon'lany tahaka antsika. Verset 8. Car à l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse. Eo tsika tsy fotsiny tsika mijanona aloha fa mitotsika manaraka. Misy ny don sivy tsy ampiasain'Andriamanitra ao anatin'ny eglizy mba tsy hitonatonana ny kristianina mitady zavatra hafa any amin'ny na mitady hery hafa akoatra ny fanamasina. Ray sokajy voalohany mizara telo le izy dia sokajy voalohany don de révélation ny anarany. Zany hoe ny révélation ivelany reto fahasoavany reto dia tsy izy ary tsy avy amin'Andriamanitra. Don de révélation dia anisan'izay zany ny don de la parole de sagesse, don de la parole de connaissance, sy ny don de discernement des esprits. Reo don reo ny don de révélation reo avy amin'ny Saint-Esprit, teneny hoe avy amin'ny Saint-Esprit. Ny révélation zany dia avy amin'ny Saint-Esprit, tsy avy amin'ny étude na avy amin'ny nianaranao tany am-pianarana hafa, fa avy ao amin'ny école du ministère ianao na avy amin'ny école du ministère na école du Saint-Esprit dia mahazo an'izay fahasoavan'izay. Deuxième catégorie, les dons vocaux. Les dons vocaux, zany hoe misy resaka firesahana zany, misy resaka communication zany ao anatin'le izy. Les dons vocaux, le parler en langue, l'interprétation des langues et la prophétie. Le parler en langue, l'interprétation des langues et la prophétie, c'est les dons vocaux. Dons de révélation, parole de sagesse, les paroles de connaissance, des discernements des esprits. Dia reo matetika mifampindray foana ohatrany hoe miparle en langue zao miara-miasa amin'ny interprétation des langues foana le izy. Ary ny prophétie dia indraindray matetika mivoaka ao anatin'le parle en langue le prophétie ihany koa. Misy ministère prophétique tsy miditra amin'izay tsika fa le don aloha zao no resahana eto. Zany hoe ao anatin'ny assemblée tsika mety hoe miresaka mampahery olona ohatra tsika no ohatr'izany dia afaka ampiasain'Andriamanitra ianao raha vonona raha madio le canal na le canaux dia afaka ampiasain'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ireo don reo. Ny catégorie fahatelo ny don de puissance. Zay le tenentsika hoe rehefa ho antsika église zany ho antsika amin'ny assemblée de Dieu zany assemblée de Dieu tsy les grands D teneniko fa assemblée de petit Dieu. Aminazy tsika alaliantsika tsara zay inona indray zay petit Dieu zay zanak'Andriamanitra zay. Andriamanitra kely, zanaky liona dia liona, zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra, fa petit Andriamanitra, tsy le Andriamanitra iakofany ianao fa zanak'Andriamanitra amin'ilay resaka autorité sy amin'ny resaka identité. Za zany zao raha ohatra ka liona raha liona ny zanako dia liona kely, lionceau. Fa tsy hoe za liona dia izy tigre. Tsy normal zany. Ka raha Andriamanitra ny raiko dia za koa zany Andriamanitra. Eo anatrehany, tsy eo anatrehany olona tena hoe kaikinao, tsy eo anatrehany olona ianao n'Andriamanitra fa eo anatrehany Satana, tsy eo anatrehany créature. Mila fantatra izay io maha-Andriamanitra kely atsika satria ny fanahiny ao anatsika sy eo akaikintsika tsy sekosekotsika amin'ny olona fa amin'ny teantsika ny Satana sy ny asany andravantsika azy acte 10:38 sy anavotantsika ny hafa. Autorité zany le place d'autorité le izy ny tena marina zany le maha-Andriamanitra antsika io. Ka zao ny don de puissance, la foi, don d'opérer des miracles au nom de Jésus, sy ny don de guérison. La foi, don de la foi zany dia don de guérison, des dons d'opérer des miracles au nom de Jésus. Io reo ny don de puissance. Ka ao anatin'ny église tena tia teneniko zavatra voandrenesina hivady tsy teny ny anarana koa fa nisy ankizy ny anto zay fa ny assemblée misy anazy tsy mino tena tsoloko mihitsy tsy mino ny guérison. Dia ahoana ozy izy mihitsy le olona tsy hitran'izy lala fa sy mahasatara kely ozy izy le mpampianatra an'zareo hoe
nareo izy aza mitory amin'ny olona hoe mbola manasitrany jesosy ozy izy fa ahoana tsara ozy fa dangereux izy fa aza manome faux espoir ny olona ianao c'est grave tena c'est grave mihitsy zany nefa ny don de puissance tena zay mihitsy manifester un guérison zaho mahatonga ny olona maka izy makary amin'ny cartomancienne sy sienne rehetrarehetra fanahana alika rehetrarehetra voyante zay tsy mahita ninina médium zany eo ampovoany ianao za makany amin'ny médium zany fa ianao mila plénitude dans Saint-Esprit feranao médium zany aza tentena ianao tika ma médium mihitsy fa ohatrany fantatra daholo zay zavatra atao tena kaikinao za tsy médium zany za feno fanahy masina zavatra vao nyteneniko fakimaly mihitsy zany joko avolombelona iluisy tonga avany izy vao tonga avany izy de tonga de niteneniko zavatra anankiray izy momba ny asa comment tu sais que je suis venu pour ça mais t'es un médium déjà non je suis pas médium je suis plein de scientifique tsy azo le izy moa zany tiako tenenina tsy za hoe un autre jour antsika miresaka momba an'zany fa za za teniteneny zany hoe médium fa za plein oa za amarina zany za feno fanahy masina fa za tsy médium zany matimaty tena kaikinao matimaty zao mihitsy mivoateny jesosy na nareo mangotraka ozy izy na mangatsika fa raha matimaty nareo de aloha vavako matimaty médium ako eo ampovoany za tsy médium zany nareo koa naran jesosy fa mety misy taonareo ampiasain'andriamanitra momba amin'ny prophétie na mety io le don de parole de sagesse de gaga ny olona misy fahindrena be mivoaka avany amin'ny vavany tiramatoty na tirangady de aza misekoseko andreo misaoty tonga de miakatra be amany eo hoe tena za mihitsy ny tena tonga de meo an' jesosy le voninahitra hitanao zany tena tian'andriamanitra alo tsy haiko eo am'izay anao misitona moramora satria mbola fragile be le file mbola miperiperika be le trondra de mbola hoentinao moramora le tadipitana satria sao de cassé raha vao batanao am'izay zay vao tenenao am'izay bebay anao fa misy taontsika vao manipy de vao miperiperika le trondra de mibebay anao tonga de tapaka le izy de tsoka le trondra sérieux zany fa tazitazomy aloha moramora satria fantatrao le izy rovoaniko speed eo ty tonga de mitsoka de nefa matetika tsika tsara le zélé tena kaikinao tsara le zélé fa eo le ilaina le parole de sagesse azonareo am'izay le izy azonareo tsara am'izay le don moramora le izy de rehefa akaiky tsara de alaivo am'izay le filet raisy tonga de bebao am'izay kikiso am'izay kikiso esory am'izay nitsinainy endasy frity tsara am'izay ka misy olona ampiasain'andriamanitra am'izay fa soavan'izay le tsy hitako sy azo tenena fa zay raisinao te azy ny don domen'andriamanitra ataoko amin'ny teny frantsakely les dons nous sont donnés dans une situation précise où Dieu veut manifester sa gloire à travers nous ny don de omen'andriamanitra amina situation précise zany hoe voany eo misy croyant anankiray takiny eo amin'ny Matthieu 10 manomboka verset 16 fa tsy vakitsika Matthieu 10 manomboka verset 16 fa misy taona moa tsika takiny voromalala zay ny voan'ny ambodi ondry zay ny voan'ny ambodi zafady tsy mety za miteko zany takiny ondry ny voan'ny ambodi de maniny ny ambodi tsy maintsy fa tsy fatany fa io ondry io le misy taona io afaka lioan'jio de lioana mbola matanjaka nohony ambodi fa zao vao mafana miaraka amintsika amin'ny fanahy masina aloha zay amen de tia fantentsika teo ny don tsy propriété atsika fa ny Saint-Esprit verset 11 amin'ny 1 Corinthiens 12 teo verset 11 mais le seul et même esprit io le esprit tokana avy amin'Andriamanitra effectue tout ceci distribuant à chaque homme séparément comme il veut c'est iny zany averika any ny ministère tahaka zao de un Saint-Esprit ny enclos misy ny brebis an Jesosy de an Jesosy fa ny ministère tahaka zao de un Saint-Esprit any de entre les mains du Saint-Esprit tsika de missionnaire daholo de instrument daholo ny parole de la sagesse raisinao foana raisinao tsara satria fantatro tsara rehefa nianatra momba an'io tsika lina momba an'izany tsika fa tian'Andriamanitra mihitsy tsika zany tena se perfectionner amin'ny fampiasana an'io koa
Tadidio tsara fa ny don de la parole de sagesse dia tadidio tsara communication surnaturelle de la pensée de Dieu zany sous la forme d'une parole à laquelle la personne qui est l'instrument entre les mains de l'esprit n'a même pas pensé. Zany hoe za zany tsy mieritreritra n'izy koa hoe miresaka amin'ny tonton zao ohatra tsy mieritreritra ny tenin'inanao koa fa ny pensée de Dieu tonga dia alatsany ato anaty dia miteny amin'ny alalako izy dia miresoudre zavatra eo amin'ny fiainanao. Mety ao anatina toriteny, ao anatina prédication sotr'izany le izy dia révélen'Andriamanitra le izy dia hozy izy ianao hoe tena ho anazy ny teny zany. Une communication surnaturelle, une pensée de Dieu, amener là la voix audible, na langage humain, à travers la parole de sagesse. Et au même demande que moi, il reprenait avant doucement. Andreo brebis égalé. Zay le intellecteur, misy fotoana antsika rehefa mamitana, dia misy fotoana tena misy olona mahazo trondro be da be, fa tsy manana fahendreny tsika amin'ilay fitsotomana azy, fa maky loatra dia tapaka ilay fitana, tapaka ilay tady-pitana, mety mivadika ny lakana, mety misy karazana ohatr' izany. Fa inona zao ohatra ny raisitsika ohatr'izay, tonga atao amin'ny katy zao, izy fotoana David, latsaka tao anatin'ny adultère tamin'ny vadiny Uria. Dia rehefa tonga vany natao dia mitondra parole de sagesse avy amin'Andriamanitra izy. Tsy tonga dia nikapohana, ianao dia mpanjaka tena tsisy ilavana azy mihitsy fa izy ny tenanao hoe vonoiny Uria dia alaivo batsebo vadinao. Fa ampahendreny. Tena kaikinao izay le parole de sagesse. Dia anjarantsika kosa mba mitravele izy raisiny baibolinao dia tedavo izay zavatra izay. Dia inona ny zavatra nataony? Nisy ozy izy olona mahantra dia nanana olon-drefatra, dia nisy ozy izy olona manan-karena dia nanana manana olondro be da be izy. Fa rehefa tonga ozy izy ny invité an'ilay mpanjaka, ny invité an'ilay mpanan-karena, dia nen'ilay mahantra indray mbola nangalantsy ny karazany, dia tonga dia niakatra be Radavida mpanjaka, zao tapahana aloha, averiny efatra sy etretretra. Dia ozy izy amin'izay natao, ianao zany mpanjaka, tonga dia voatsindrona n'ilay teny ny fony, ilay parole de sagesse ny fony, tena zaka izy. Fona tonga dia ny akohoka dia bebaka, inona tokony ataoko? Mibeba ianao izy dia mibebaka sy matsara. Avy eo nefa atao anatin'ny Batseba ihany ny voan'ny Solomon. Ianao mila mitandrina tsara ianao zany, misy fotoana ianao omen'Andriamanitra teny ianao ohatra, hitenenana ny rahavavinao na ny rahalahinao na ny anadahinao, fa angatao tsara ilay fahendreny. Hiteny azy hoe zao ohatran'izao ny hitenenako azy. Fa misy fotoana tsika ao anatin'ny kitakita. Efa nampianariko anareo zay. Raha misy olona anankiray ka diso ko anatin'ny kitakita ny hitenenanao azy, tsy miditra eny. Na favo ohatry n'inona ary ianao, na beton ohatry n'inona ianao, fa teny amin'ny teninao fa rindrina be, blindé be mihitsy ny eo anoloana ao, tsy tafiditra eny. Fa inona natao? Mangataka ny herin'ny fanahy masina ianao dia miteny moramora ny fanahy masina dia repreniavanao moramora izy, tsy nety ilay nataonao tamin'ny any iny, vady ohatra na ohatr'izany. Na ao an-trano tena teneniko mihitsy ny vadiko sy pasteur Onjo rehefa misy zavatra hitanareo ka tsy mety, zaho efa zatra an'izany, za ro vao teneninareo mafy, vao maintsy miditra. Fa tsy moramora dia teneny moramora, fa izay koa ny fanampianaran'ny fanahy masina antsika. Dia manova amin'ny fiainako ilay izy sady manova ny tempérament antsika miaraka koa. Fa ianao rehefa tonga dia miaraka amin'ny kibay dia velivelesinao miaro tena ako, fa miaro tena nataoko fa tsy zako hoe dia alefaso. Fa miaro tena, fa misy olona rehefa jereo rehefa relangolangony ireny dia manaraka anao ny ilay ondry. Fa raha ondry ny tonga dia ambananao amin'ny sabatra. Raha tsy adala ozy kijanona eo, tsoka izy. Fa langolangonao tsara izy, dia za tsy miteny hoe rehefa le taina amin'izay. Fa hoentinao moramora izy. Andriamanitra dia tia mirésoudre amin'ny problème ihany koa. Ary tena tiany mirésoudre problème, tena kaikinao école de solution. Tsisy problème zany impossible amin'Andriamanitra hoe. Dia te hirésoudre problème, surtout problème amin'ny peuple, surtout problème amin'ny zanany. Ianao raha zanak'Andriamanitra, za mieritreritra mihitsy zavy Andriamanitra dia tena tsy hitanao mihitsy fa milomano mihitsy ao anatin'izao problème. Andriamanitra ka tenenao milomanoso anaty problème. Raisy ny hery fahefana, meko anao ny teny. Jery olo Davida psaume rehetra vakio, fa izy aiza ozy ny famonjena ny tendrombohitra, masonao mijery aty amin'ny tampoka izy ianao. Ny Davida masoko dia aiza, eny tendrombohitra, mijery amin'ny avo foana. Manana an'izany fotom-pisaina zany, manana an'izany fo zany. Hoe problème dia natao hitsahako, problème dia nataoko résolviavako.
za tsy natao ao ambany problème teneniny akaikinao dia raisinao problème égale zioka dikan'izay anao raha mbola manaiky risé problème dia mbola ambany zoka satana ihany ianao androany tapaka nara-mahery jesosy raitsiko lery sy fahefana ka ninina ziokana problème napetraka satana amin'ny fiainanao tapako sy pitehako zany naran jesosy tsotra fotsiny satria nomeny aly izy fahefana ary meny anao koa teneniny akaikinao ato anaty tokoa fanamahery alleloia ampiasao le izy fa aza miandro foana dia aza miandro foana tena mila an'izao mihitsy non avoay le izy efa niactivena zay le izy ampiasao amen ao anatin'ny fanomezana parole de sagesse dia mirésoudre problème andriamanitra zany à travers an'le zanak'andriamanitra io satria ny parole de sagesse koa dia mirévéler vérité foana tena akaikinao vérité foana ny parole de sagesse zany tonga dia tsapa amin'ny fananao hoe marina zany tonga dia mampitoetra fitsarana be ao anatinao hoe tena marina tokoa zany tonga dia mitsahatra ianao dia maneno résolu le problème résolu azy le problème tena hoe akaikinao mahasamihafa serinao dia raisinao to mihitsy ty koa ty zavatra ty raisinao ty sady miteny akaikinao anao mahasamihafa serinao hoe sa mety ambony tany tsika 24 heures amin'ny 24 heures koa fa ny fomba hiatrehako ny problème hoe tsy itovizako aminao mihitsy dikan'izay miova tena miova za so dia averinareo fa hoe raha mampianatra ny rahan' jesosy ampianatra anareo an'izany dia hoe za tsisy problème tsy misy ny problème fa za manana anarana maherinao le problème misy ny aretina fa zomao fo na flebita na inona ny anarana na cancer na inona na sida jesosy maheriny zany dia anjara sy anjaranao mampandoaty amin'ny aretina sy problème eo anatrehan'andriamanitra zay ny akofantsika foana de hoe tsika ianao rehefa tia miakoaka amin'andriamanitra le satana mitady manaranaraka aorianao ka ianao miakoaka manao fasy amin'andriamanitra izy lehilahy izy ary favy izy raha mbola samy joro any fa tsy maintsy miakoaka izy amen ka zao ianao rehefa tia miakoaka amin'andriamanitra dia efa mijoro anao manaraka satria andriamanitra momba anao miakoaka koa ny problème miakoaka ny aretina tsisy aretina mandalo koa reo amin'ny fiainanao ary fa tonga dia ohatrany hoe mahita an'le tolanam-baravarana misy raha izy fady ato zalahy tsy miditra koa izy tenenao zany isaky miditra ny tranonao aton'ty trano ty indray misy ana zao ty mety tsy tranonao le izy fa trano mety hoe appartement nofatsika le izy ty trano ty indray dia miavaka de olona miditra eto tsy takidirana eto ny voany eto sovorano koa ny habitation anao fa aza miditra sy mivoaka ao ny sasa misy an'izany hoe dia ao an-trano koa ma misy devono mihitsy maninona tsy hoana le devono zany fa matory dia manofo ratsy foana roay trano fandriko miaraka amin'ny vady koa fa tsisy ilako fanahy maloto roay raisy ny hery sy fahefana reto reto tena raisy le izy tsotra le izy ampiasao le izy activena le izy dia ampiasao hay vadiko tsy mety mahita asa hay zanako tsy mety mahita asa mihitsy raisy ny hery sy fahefana ao amin'ny asa raisy ny hery sy fahefana fa za eo koa anao tena marina tokoa zany tena tsy mahita asa mihitsy anao seria raisy ny hery sy fahefana fa raha izy efa reraka ianao koa reraka roa zany ianao nyreraka double fois reraka au lieu de double fois tahina lasa vo fa tsy votsony ianao aminaran' jesosy zao tontolo zao dia corrompu par le mensonge ka andao tsika hijoro amin'ny tenin'andriamanitra aza mihaino ny olona zay milaza ny tena fa endry sy hoe ampiasain'andriamanitra amin'ny resaka hoe sagesse fa enola enola teneniny dia hoeto amin'ny fahazavany baiboly misy l'esprit de séducteur afaka miafina ambadiky ny olona filosofika milaza sy mijoro amin'ny tenany izy hoe za dia olon-kendry izy ihany miteny tenany izy za dia olon-kendry azafady ok
azafady indrindra fa tapaka kely misy olana ara teknika kely avery kely l'esprit de séducteur koa dia afaka miala sy afaka mampiasa olona anankiray a mety hoe filozofika dia mieritreritra ny tenany hoe sage zay namezako anareo le Ésaïe 11 verset 2 teo hoe ny saint esprit reriany ary à travers ny don sy manifestation no ahafahantsika maneho an'le sagesse divine isaka mivavaka nareo dia angatao foana Andriamanitra dia izy fa hoe amin'ny resaka asa zany dia angatao foana za zao rehefa mivavaka dia tsoroko aminareo fa mangataka an'io esprit io l'esprit saint io le afo fiton'Andriamanitra io satria io afo fito io any afaka miditra sy afaka mitoetra ao anatin'le tempolo masin'Andriamanitra dia izy rehefa ny tempolo masin'Andriamanitra ankehitriny teneno ndraikinao za tempolo mifanahy masina ary dia ny dikan'izay nefany dikan'izay nefa dia zao fanahy masina haitsika tsara mihitsy ny amin'ny Madiosy le misy an'le chandelier d'or misy an'le chandelier d'or dia misy an'le sampan fito dia rehefa mamaky nareo ny apocalypse mamaky nareo Zakaria resaka momba amin'ny profesian'ny farandro dia hitantsika ao fa ao le chandelier d'or misy sampan fito dia iny efa nao izy hoe sampan fito na misy hoe maso fito koa ao le 7 yeux de Dieu iny le fanahy fiton'Andriamanitra isaka mivavaka nareo dia angatao foana ohatra hoe resaka sagesse intelligence dia miteneny izy accorde-moi la sagesse divine accorde-moi l'intelligence divine amen izy miteneny mangata dia ombena nareo dikan'izay angatao le izy Jakoba toko voalohany Jakoba toko fadimy vakio tsara resaka momba sagesse mangatao izy dia omeny nareo mangata dia omeny tena ndraikinao mahatonga anao tsy ampy fahendrena dia anao tsy mangataka fahendrena anaty dalaila masin'ny karazany menonao dia aiza moa anao tsy ho reny l'esprit malay reny désolé zany tena afaka mifanena amin'iny rangahy mihitsy dia tena mifanao fasafaso tsisy olako mihitsy zany tsisy tokony atahorako an'izany satria fanahy mahely ny atao anatiko ato fa indraindray izy ohatry ny ampahendrena be dia ohatrin'ny zalahy foana tenena hoe zen fa ny chrétien fa jerena dia stressé ihany dia ohatrany koa ny ampiasany dia hoe nareo tena zen mihitsy za tsy zen zany za en paix satria le prince de la paix habite en moi alléluia fampianarana zany Matthieu 10 19 à 20 raiso Matthieu 10 verset 19 à 20 Matthieu 10 verset 19 à 20 naran'i Jesosy mais quand ils vous livreront ne vous inquiétez pas comment ou de quoi vous parlerez car il vous sera donné à l'heure même ce que vous aurez à dire alléluia misy fotoantsika tsy miadevitra fa misy fotoantsika rehefa mijoroma kristianina dia misy finoana hafa ohatra na olona religieux be ohatra miresaka amintsika dia ahoana ary zao dia za dia mitenareo fa aza mieritreritra hoe inona no avaliko fa ngatao fanahy masina apetrao atao anatiko ny teny tokony ambarako fa tonga dia mangina mivavanin'ny olona dia marina aminareo Luc 21:15 meko anareo ozy izy mivavasaina anino andresenareo sy andresenareo lahatra ozy izy sy ampanginanareo mivavany ennemi tena tonga dia izay mihitsy izy mangina mivavany ennemi ka ngatao ny parole de sagesse amin'Andriamanitra mba iresolviavanao ny problème anao sy ny problème ny hafa verset 20 car ce n'est pas vous qui parlerez mais c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous 1 Corinthiens 6 verset 17 dia miteny izy izy sy miray amin'ny fanahy masina izy dia fanahy iray aminy zany hoe fanahinao sy ny saint esprit zany lasa un tena hoe lasa uni ny fanahy masina zany tsy apary tsy accessoire fa tonga dia efa miray amin'ny fanahinao mihitsy ny fanahin'Andriamanitra dia io le miteny dia zay reo tsy mila mieritreritra tsy mila misankete ozy izy ny zavatra ho avalonareo raha isonoto mihitsy ataovy hoe partie 1 le hoe ne vous inquiétez pas io ino moa dikan'izay cela veut dire tout simplement que ce que vous allez dire zany tahaka ny ohatrany hoe munition efa nananareo dia tonga dia chargé ny saint-esprit fotsiny dia mitifitra sisa mamototra sisa ianao zany tsy anjaranao fotsiny zany fa efa nisy ny sariny aroiria zany efa nanome basy chargé anao dia ianao mitifitra fotsiny anjaranao fotsiny amin'izay mitifitra mazava amintsika le parabola kely Luc 21:15 ny fandresahako anareo teo ozy izy
car Jesosy no teny hoe tena hoe Jesosy no miteny. Je vous donnerai une bouche et une sagesse. Inona nefa ny bouche, inona mivoaka ny bouche, tena hoe parole. Je vous donnerai une bouche et une sagesse, c'est-à-dire parole de la sagesse, que tous vos adversaires ne seront capables de contredire ni de résister. Dia mandezea efa tsy miara-miasa amintsony le olona Dominika zay izy. Lasa mipetraka any amin'ny sud any. Dia à chaque fois izy mametra-panontaniana zany vondesa nanomboka izy anisan'ny toriko voalohany indrindra zany tamin'ny hoe frantsay. Dia isaka miresaka momba an'Andriamanitra dia izy hoe ianao izy mieritreritra ny convertir anahy mihitsy ozy izy. Efa nijoko vavombela taminareo izy le nisany Jesosy tamin'ny cancer anatsinay. Dia ozy izy hoe ianao izy mieritreritra ny convertir anahy mihitsy momba anany fa zaho ozy izy até. Dia ozy zany tsy mieritreritra an'izany zaho fa mipartager anao témoignage sy ny karazana. Dia nefa rany izy taitra dia mandeha zay talohan'ny nialany il y a 2 ans zany nialany tao amin'ny entreprise Nesaf. Dia ozy izy hoe misy zavatra mahagaga ozy izy fa zay zavatra rehetra teneniko aminao izy dia ianao mananambara foana, mananavaly foana. Dia hitanao foana ozy izy eo anaty baiboly dia izy zay ho le fanahin'Andriamanitra. Dia tianao ve zay? Dia nampanorako tena amin'ilay vavaka izy aloha fa mety mbola tsy tonga teto izy mbola tsy haiko zay œuvre ny Saint-Esprit ataon'ny Saint-Esprit any fa efa nampanorako tena le rangahy. Fa zao mivoaka teny ambava mihitsy zay zavatra tsy amorona amin'izay ary tsy andainy amin'izay izy. Ianao izy dia mahita ambara foana. Teneno akaikinao, ianao koa manomboka androany. Angatao izay fahendreny zay. Satria tsika zany tokony manana an'io bouche sy sagesse io, parole de la sagesse mivoaka eo ambavatsika mihitsy, andresentsika lahatra ny hafa. Ianao zany tokony tsy resy zany mihitsy rehefa miresaka. Jamais. Za isaka mivoaka ny trano tonga dia tsisy. Za tsy hoe mandeha monjy zany hoe tsy hitako izay avaly, tsy maintsy za manana dernier mot satria zahako le manana l'esprit saint. Le dernier mot teneniko tsy resaka le fifandirana. Tonga dia azonareo izy fa le amin'ny resaka hoe tenin'Andriamanitra sy tenin'izao tontolo izao, aoka azahaza milaza ny zavatra tsy teneniko. Tsy amin'le resaka fifandirana dia hoe za manana ny rariny. Tsy amin'le izy. Fa le amin'ilay hoe dernier mot amin'ny hoe ny fanahy mahery atao anatiko dia mahery no mifanahy zao tontolo izao zay. Mazava? En tant que temple du Saint-Esprit tsika dia ny fanahy masony mihitsy mametraka ny teny eo ambavatsika, andresentsika ny olona, andresentsika lahatra ny hafa. Raiso ainganary a Matthieu 22, 15 à 22. Matthieu 22, verset 15 à 22. Ingaikaingana kely tsika. Matthieu 22, verset 15 à 22. Alors les pharisiens allèrent et se consultèrent pour savoir comment ils pourraient l'embrouiller dans ses discours. Zany hoe nienao Jesosy izy dia avy eo amin'izay izy mandrainao hoe amin'ity zavatra nylazainy ity no andraso hipiezeko ny Jesosy. Tsaiko ametrahako question izy inona no avaliny amin'ity. Alors ça, verset 16. Et ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les Hérodiens. Ary zalaman'ny mpandika lalàna sy ny karazany io nefa olona mpandika ny lalàna izy lalàna Mosesy any io jereo mahenjana izy zala religieux io disant maître mody miantso maître io le langue langona raha vo eo tsika ny langue langona dia tonga dia tratra gain eo midirany l'esprit malin fa tsy tratrany Jesosy. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Nefa tsy ataony akory zay zavatra teny Jesosy. Jereo mody langue langona pasipasohany eo le histoire dia ohatrany hoe averiny fa hoe tratsy Jesosy. Teneno kaikinao diversion zay. Zay zao dia discernement des esprits zao io ho ataony Jesosy rehefa avy eo. Et que tu te ne soucies de personne, car tu ne gardes pas à l'apparence des hommes. Raha miaina zao na dia zany tena marina mihitsy ry zala pharisien sy ry hérodien. Dia gain tratra eo anao. Zao jereo tsara no namaliny Jesosy azy. Verset 17, dis-nous donc, que penses-tu? Est-il ou non permis de donner tribut à César? Jereo tiana ametrahan'io fanontaniana dia zao raha miteninao Jesosy coupable, raha miteny Jesosy coupable. Efa ny étudien teny kaikinao zay le afetsen'ny Satana, zay le mahamalin azy. Jereo tsara. Verset 18, mais Jésus perçut leur vilenie, zany hoe hitan'ny Jesosy ny tao am-pony. Zay le esprit de discernement sady zao zay. Exemple ana esprit de discernement zao discerner Jesosy hoe fitaka zany dia izy pourquoi me tentez-vous izy vous hypocrite. Tratra le hypocrisie ny zalahy tratra. Tu vois, montre-moi la monnaie du tribut. Ils apportèrent un denier. Il leur dit, de qui sont cette image et cette inscription? Ils leur dirent, de César.
farobe ry zala ozy izy. Alors vendez donc à César les choses qui à César et à Dieu les choses qui sont à Dieu. Dikan'izay sady niteninao izy a niteny ho izy. Tsy neutre tsy neutre ny valy tenin Jesosy fa sady niteninao izy satria hoe mila mandoha an'Andriamanitra koa anao niteny ho izy niteny koa izy aloavy koa ny ampo aloha satria nandoha izy Pétera. Verset 22, lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils s'émerveillent et le laissèrent et allèrent leur chemin. Inona zavatra nitranga? Nangina ny vavany. Io le Luc 21:15. Hitranga aminao io manomboka amin'izany. Ijoro. Za kosa mitako fahavolombelona amintsika. Satria ho avy Satana ho discernenareo amin'izay zay zavatra izay dia teneninao amiko mihitsy hoe tena nangina ny vavan'ilay olona rehefa teneniko an'izao teny-pahendreny izao. Nanino lorsqu'ils sont de dire ces paroles tsy nanina tsisy discussion tsisy argument tsoma tonga dia nangina dia nanao ny nandeha satria nanina hoenina zany ny nanaovantsika ny Satana manomboka androany mila atao hoenina izy amen dia zao koa mila fantatrao ny don dia misopérer dans la paix aza mikitaba zany izy inona navaliko amin'ity za tsy mahay teny frantsay tsy enao no mamaly azy ary tsy ny sainao fa mifanahy masina zay le Matthieu 10 teo fanahy masina mametraka an'ilay teny eo am-bavanao. Amen. Tsy vitantsika androany ty leçon ty fa mbola tohiziko amin'ny école de guérison tsika fa mbola misy fifandraisana le izy aza matahotra nareo fa sasampilintsika mijanona rehefa avy eo fa mbola tohizo kely aloha tohizitsika aloha raisonoty Jean 8 verset 3 à 9 ka zao peu importe en situation rehefa misappuyer amin'ny tenin'Andriamanitra ianao raisonoty kely zay azafady peu importe en situation zay zavatra hitanao maso dia mandehana ianao aza mandeha par la vue fa mandehana par la foi zany hoe misappuyer amin'ny parole de Dieu dia le Saint-Esprit m'y opérer derrière nous zany en utilisant cette parole de sagesse lasa olo pahendrena miavaka ianao. Jamais Jésus hitanao hoe dans le stress rehefa tonga avany sary situation fadiseo dia inona indray re fanontaniana petraky reto hoe leo any reto navelan'i Jesosy tonga mihitsy ry zalahy hoe avy indray dia hitantsika eto Jean 8 verset 3 à 9 Jean 8 verset 3 à 9 minaran'i Jesosy tout à coup reste Bible Jean 8 3 à 9 tout à coup les spécialistes de la loi la loi de Dieu de tamin'ny piégenan' Jesosy tsy saina mihitsy ry zalahy. Et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. L'esprit malin manandant, maître, dit-il, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Les rangards sont venus en Zalateo. Ray Amzala, les naman lisent au fait des fapiar Zala. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre et les hommes. N'est pas dans la Moses, les deux qui ont commis l'adultère, lapider. Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? En lui posant cette question, matetika amin'ny parole de sagesse invoque aoriana question piège fa tsy ianao no miasa saina fa mifanahy masina résoudre an'ilay problème sady manarabaraka ny Satana miara jereo nzay tonga indray zalahy miaraka amin'ny question ary jereo tsara fa zavatra miasa eo amin'ny fiainanao dia ohatr'izay mihitsy le izy rehefa tonga avany misy question piège momba resaka finoana momba mampiresaka parole sy ny karazana parole de Dieu dia miomana tsara fa handray parole de sagesse amin'izay tsika. Il voulait lui tendre un piège aussi dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Jereo tsara Jesosy tena tsara tena mefasoavana anao izy fa miomana tsara dia hoe izy mais Jésus se baissa aux yeux et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux ils insistaient répétant la question very fa hoe tsy nahary azy Jesosy namoty faniny jereo tsara navarin' Jesosy. Alors il se releva et leur dit eo mivoaka amin'izay le teny-pahendrena tsy prophétie io misy taona misy miteny prophétie fa tsy prophétie le izy tsy faminaniana le izy tena hoe tsy faminaniana fa navoaka ny Jesosy tamin'ny teny-pahendrena be mihitsy hoe que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre.
jereo tsara sady tsy mifidy an'ilay vehivavy izy hoe marina ilay vehivavy, tsy ny accusé an'ilay vehivavy koa izy, fa sady ny accusé an'ilay vehivavy izy, ny accusé an'ilay pharisien koa. Ny tena marina izy ny accusé daholo tout le monde fa ampahendreny. Dia jereo nampibebaka an'ilay femme-adultère ilay izy, fa ry zalahy tokony hibebaka nanino nitsoaka. Jereo tsara ne. Ozy izy. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Amen. Afa-baraka sa tsy afa-baraka? Afa-baraka. Nomeny Jesosy vava sy fahendrena ianao. Nomeny bosy sy sagesse, apetrana ao anatinao ny parole de sagesse io, ary olona miavaka amin'izay ianao manao. Ty androany ty tsy sekolokolo hoe école de solution fotsiny comme ça. Misy fotoana misy mandefa SMS, misy fotoana ohatrany hoe lany bala amin'ny resaka hoe fa inona foana ary mbola ho tantarainao indray amin'ny école de solution manaraka. Tena akaikinao hoe izy no alfara izy no omega. Ny révélation avy amin'ny tenin'Andriamanitra na verset anankiray ary, na verset anankiray ary mandrava tonga Jesosy any amin'ny rano lanitra asainy toriana, misy avoaka amin'ny foana. Tena miteny anareo an'izany. Satria c'est à lui la parole, c'est lui la parole vivante. Voilà manana 5 minutes. 1 roi 3, 16 à 28. Mpanjaka voalohany toko fahatelo andimy faina amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Mpanjaka Solomon io tamin'ny voalohany izy nangataka sagesse. Matetika izy par la parole de la sagesse no namoahana didy. Mpanjaka voalohany toko fahatelo andimy faina amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. 1 roi 3 verset 16 à 28 aminaran'i Jesosy. Alors deux femmes qui étaient des prostituées vinrent vers le roi Salomon et se tinrent devant lui. Et la première femme dit: Oh mon Seigneur, tandremo rehefa misy olona tonga anatrehanao dia hoe enoy pasteur. Ho anay pasteur anie tsy moramora le toerana, mora izy rehefa miankina amin'Andriamanitra ianao fa tsy moramora. Dia indrindra fa hoe mpivady miady, zao no nataony anaty dia milisy teny argument izy dia miteny korana vava, zao no nataony anaty dia eo anao rehefa sady mitongilana azy mitongilana azy tsy hitanao intsony dia marary sain'ireo ilay mpanompon'Andriamanitra dia stressé dia manao burn-out. Dia misy ny pasteur rehefa mampalahelo misy mefara amin'ny famonotena sy dia zaka ny saina ilay izy ka ny solutionnaire indreny tsy ianao no mitondra solution, tsy ianao no misolutionné. Tety dia hitany Solomon fa tsy anazy le solution fa ny antehitra tamin'ny Andriamanitra izy hoe ahazo an'ilay parole. Dia eno tsara. Dia la première femme tonga dia avana, tonga dia tetateta be avana izy ary matetika izay miteny voalohany discernement kely zay tonga dia zay tsy manan-tsara tena fa manamary-tena voalohany eno tsara dia angatao tsara amin'ny fanahy masina fa zay manamary-tena voalohany matetika ho fa tsy miteny hoe diso foana fa satria izy mainka hanamary-tena foana fa ianao raha marina tsy mila manamarina ny teninao. Zay araisinao tokoa zay, ianao raha marina tsy mila manamarina ny tenanao zany fa Andriamanitra manamarina anao. Zavatra hitako tamin'ny dadanay zany, misy fotoana ny dadanay nisy ny accusé dia gaga ilay olona hoe ianao nga tsy hakava avocat izy, za tsy mila avocat zany. Jesosy ny avocat ko izy fantako fa za tsy nanao an'io. Tsy tonga teny amin'ny fitsarana akory ilay resaka fa tonga dia niretiré an'ilay plainte azy ilay olona satria fantany hoe matoty olona ity zany tsy mila avocat, tena tsy nanao izy. Fa ny olona zay rehefa miteny je veux un avocat. Dia tonga dia ilay avocat lafindreny misy zavatra tianao fenina zay ao ambadimbadika eo. Zavatra tsotra anie zany, tena akaikinao tsotra mahafinaritra miaraka amin'ny fanahy masina. Tsy hitanareo mahafinaritra be jereo ny an'ilay zao diavan'ny Salomon teny ohatrany hoe kilalao zany. Andao hoe jereny cause les premières femmes: Oh mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurons dans une même maison, j'ai accouché avec elle dans la même maison. Il arriva le 3e jour avec que j'ai accouché que cette femme aussi a accouché et nous étions ensemble. Il n'y avait aucune personne étrangère avec nous dans la maison, il n'avait que nous deux. Et l'enfant de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée avec lui. Et oh, vous savez, fandritra teo, zanaka io a. Dia raha tsy hitany zalahy, tsy nampahendrena dia izy olona, andao hoe tanàna amin'ny Salomon fa reraka be zay mihaino anareo amin'ny rahavavy. Hier c'est arrivé au milieu de la nuit, verset 20, et prit mon fils à côté de moi.
pendant que ta servante dormait et le coucha dans son sein. Et elle coucha son enfant mort dans mon sein, et quand je me suis levé le matin pour allaiter mon enfant, voici, il était mort. Mais après l'avoir examiné le matin, voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Et l'autre femme dit non, mais celui qui vit est mon fils, et celui qui est mort est ton fils. Et celle-là dit non, mais le mort est ton fils, et le vivant mon fils. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Dit les rois 23. Alors le roi dit, l'une dit c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort, et l'autre dit non, mais c'est ton fils qui est mort et mon fils le vivant. Et l'autre kosa dia tena raha mifahendrena tsotra tsy hitanao zay anaovana azy tamin'izany mbola tsisy testa dia any tena akaikinao tsisy testa dia any. Ary ny zazakely matetika rehefa le mbola le moins d'un mois iny tsika satria ohatra mitovitovy zany daholo raha tsy hoe zanaky mainty zanaky mifotsy kosa nga mahita fa raha ohatra hoe samy frantsay ohatra le dada sy mama efatra zany a tsy hita fa mitovitovy. Ohatra hoe samy sola le zaza tsy hita hoe blond sa roux sa iny tsy fantatrao dia gidragidra be dia tsy hita zany amin'ny masoma olona zany a verevitra kosa alohanao fa ohatra izy zareo rehefa indrena sady simple tenena akaikinao zay les paroles de sagesse. Verset 24 zao no tenenin'ny roi, apportez-moi une épée. En apportant une épée devant le roi, eo anao migagaga ny olona raisy mazy aman-tsaina nefa mahafinaritra be. Et le roi dit, partagez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Et alors la femme dont l'enfant vivait parla au roi, car ses entrées languissaient pour son fils. Satria tonga dia azo hoe tena mifaty ve zany zanako, jusque tena aloako afo le ty aloako mahita azy velona toy izay maty. Dia hoy izy, oh mon seigneur, donne-lui l'enfant vivant et en tout cas ne le tue pas. Mais l'autre disait, qu'il en soit, ni à moi ni à toi, mais partagez-le. Tena akaikinao ny zanako hoe dia ekenao hoe aloha maty. Dia tonga dia hita le izy, zay le paroles de sagesse. Zay le fahendrena tsy manifesté tamin'ny teny anankiray. Zanako hoe dia miteny hoe ohatra hoe misy olona ankizy mitovy amin'ny Joshua dia maty le zaza sanatria zany tsy isy. Dia ozy izy olona hoe tena zanako dia izy efa hitako hoe mitady aresy. Dia ozy izy ny roi hoe alors tifirina basy izy. Dia ozy zaka aleoko mahita azy velona toy izay mahita azy maty. Dia ozy izy ny roi tsotra be mihitsy. Donnez à celle-là ozy izy l'enfant vivant, en tout cas ne le tue pas, c'est elle qui est la mère. Tonga dia fantatra hoe izy zany reny. Tsotra tena akaikinao tsotra fa mila mahay miaina. Tena hoe mila mahay miaina. Et tout Israël tonga dia faly be entendu parler le jugement que le roi avait entendu, et ils craignirent le roi car ils voyaient que la sagesse de Dieu était en lui pour faire jugement. Amen. Toy izy atsika kely io amin'ny heriny, toy izy atsika kely io amin'ny heriny fandaontsika hitsangana. Sangantsika eo amin'ny toerana misy atsika, nareo zay ambadiky ny radio ihany koa manasa anareo amin'ny anarana maheran'i Jesosy. Na mbola tsy vita ary